tanjony association professionnelle des institutions de microfinance na ny APIMF ny ampivoatra sy ampaleotena arabola ny siatry ny microfinance eto Madagasikara. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany tetsy amin'ny hôtel de ville tetsy Analakely ny herinandron'ny fandrarana arabola madinika izay atao ao anatin'ny 3 andro. Ny rokatra amin'ny 500 ny mpindrambola amin'ireo mpandrarana arabola madinika na ny microfinance ihany tsy mamerina izany. Fanohitra sy fitaovana entina ampianana ny tany fahantrana ary entina ihany koa ampivoarana ny sehatry ny fiarina ny famindramam-bola madinika. Mangataka ny hanomezan'ny fanjakana lanja ny microfinance ny association professionnelle des institutions de microfinance na ny APIMF eto Madagasikara nandritra ny fanokafana ny herinandro ny fandrarana arabola madinika izay nitotosaina tetsy amin'ny hôtel de ville Analakely androany. Zava-dehibe ihany koa raha ny voalazan'ny filohan'ny filakevim-pitantanany APIMF ny fametrahana ny Fonds national pour le microfinance na ny tahirim-pirenena ho an'ny fampindramam-bola madinika. Ny tanjony hetsika izay aritra 3 andro dia ny fampahafantarana ny sehatry ny fandrarana arabola madinika sy ireo tolotra omena ny mpanjifa. Efa any amin'ny ray tapitrano any ny mpanjifa amin'izao fotoan'izao kanefa mbola hita sy tsapa fa be dia be ny olona tsy tena mbola mahafantatra azy na ny olona hiantefana ny tolotra na ny mpiara-miasa tokony hiara-iasa na ny mpiara-miontonanto ka eo indrindra tokoa indraindray ny tompona andraikitra ara-panjakana izay tena tsy mbola mahafantatra loatra ny momban'izay microfinance izay zany tanjona keza be izay antony nanaovana an'ilay tsy hitanisany tsy prien'izy ireny fa mipetraka amin'izay ilay tsy fahalalana izay foana dia indraindray matahotra ny olona antony sy ifanerasera ifandrarano ny sehatra zany microfinance zany eo ny hoe tsy fahalalana hoe inona sinona ny mety condition mipetraka raha toka dia indram-bola ianao inona ny tombony tokony ho azonao raha ohatra ianao miezaka manao zany fitahirizana zany satria ireo dia mifameno ny tahiry sy ny fampisamboram-bola dia izay ataoko hoe anisan'ny zava-dehibe manakana ny olona tsy hanao an'izay fandrarana izay. Anisan'ny olana eo amin'ity sehatry ny fampindramam-bola ity ny firoborobon'ny mpananjana-bola tsy ara-dalàna izay fanitry be n'ity sehatra ity ka mangataka ny APIMF mba hijeren'ny fanjakana akaiky izany. Eo ihany koa ny tsy fahafehezana ny asa fiarina. Ny fampindramam-bola non formel ndeha atao teny vantana hoe ny mpanjana-bola reny zany raha ny tena marina dia tokony misy fepetra raisin'ny fanjakana aminay sehatra ny manaraka ny lalàna satria zahay tsara fantatra hoe mandalo fankatoavana avy any amin'ny antsoina hoe commission de supervision bancaire et financière vo afaka manao ny fandrarana arabola madinika ity misy fepetra maro be izay takena aminay mba hahafahanay manatanteraka n'ilay asa fa iren'ilay mpanjana-bola ireny voalohany indrindra tsy manaraka an'izany fitsipika izany izy faharoa manaraka izay zay tanjana-bola alaindra ireo matetika moa ny microfinance dia manana laza ratsy hoe lafo be miohatra amin'ny any amin'ny banky tsy dia tena marina loatra ilay izy satria be dia be zany ny singa izay mandrafitra an'izay resaka tanjana-bola zay amin'ny sehatra microfinance dia mahatonga ilay somary avoavo kanefa raha miteny aminareo hoe tsy dia mifakaiza loatra raha ampitahina amin'ny any banky ny ataony mety amin'ny microfinance afaka manamarina zany ianareo rehefa mandeha makany amin'ny banky any. Andiany voalohany moa ity hetsika izay karakarain'ny APIMF ity raha efa 20 taona izao no nisian'ny fandrarana arabola madinika eto Madagasikara. Nisy ny fampiratiana nataon'ireo mpandrarana amin'ity sehatra ity androany tetsy amin'ny hôtel de ville Analakely. Anisan'ny sehatra manakaiky ny vahoaka no sady azo antoka ary ihany koa mampiroborobo ny ara-toe-karena ny sehatry ny microfinance. Efa mahatratra 720 ireo mpandrarana arabola madinika eto amintsika. Ilaina ny fanabeazana arabola na ny éducation financière ho an'ny mpanjifa. Efa mahatratra 200 no isan'ireo mpiasa efa nahazo fiofanana amin'izany hampita amin'ireo mpanjifa.